La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Niompana amin'ny fandrafetana ny fitsipika anatin'ny andro voalohany amin'ny fivoriana manokana niovan'ny anteny miram-pirenena ny talata ho avy izao. Aorianan'izay ny fananganana biramaharitra sy ny fandaniana ny filohan'ny anteny miram-pirenena ka anany tombony amin'izany ny vondrony atoko miaraka amin'ny Andra Juillet. Niova ho fond routier ny fer na ny fond d'entretien routier araka ny izay navoakan'ny HCC. Araka izany tsy mijanona amin'ny fanavaozana ihany ny vola tantanana fa miaraka amin'ny teti-bola entina anamboarana lalana eto Madagasikara. Tokony ho tratra amin'ny taona ho avy ny fahavitantena arabary eto Madagasikara ho ny ministra tompon'andraikitra. Efa hita ny fomba anaparianany teknika ahafahana mampiakatra ny vokatra raha ny fanazavana. Tunisia no ifanandrina ny bareny Madagasikara ny alakamisy ho avy izao amin'ny dingan'ny ampaefadalana amin'ny kanina 7.4. Mafy ny mpifanandrina saingy azo resena tsara raha ny fahitan'ilay teknisiana. Maresaka iraisam-pirenena nanambarany lehibe ny gouvernement ao Hong Kong androany fa foana ny volavolan-dalàna manamora ny fandefasana olona makany Chine continentale. Miantso ny iverenana ny anaovana fihetsiketsehana nefa ireo mpitarotolona. Nadidin'ireo avy hatrany ary. Fanaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo Minasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia iompana amin'ny fandrafetana ny fitsipika anatin'ny andro voalohany amin'ny fivoriana manokana izay ao anivon'ny anteny miram-pirenena ny talata ho avy izao. Aorianan'izay ny fananganana ny biramaharitra sy ny fandaniana ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Yves Richard. Ny fifidianana ny biramaharitra sy ny fananganana ny voamera-maharitra ny anteny miram-pirenena ny lahadinika voalohany. Hodinian'ny solomavim-bahoaka mandritra ny fivoriana manokana araka ny 5/7 lalam-panondrenana. Tsy maintsy iompana amin'ny fandrafetana ny fitsipika anatiny manoloana io ny andro voalohany ny talata ho avy izao. Ka maro no mety ho fanovana hoy ny sekretera jeneraly ny anteny miram-pirenena. Voamera maharitra io angamba ny mety siovana satria raha taloha natao mitovy tamin'isan'ny membre ny gouvernement zao fa tatsika fa niena le membre ny gouvernement donc zany farafahakeliny zany aloha dia farafahakeliny dia fanitsinan'izay mba hifanandrify raha ohatra ka ho tazonina amin'izay ihany hifanandrify amin'ny isan'ny gouvernement isan'ny ministère anatin'ny gouvernement isan'ny voamera maharitra nefa moa zany tsy voatery izany akory mety azo metoara manena azy ny kelikely tokony izany arakarak'izay heveriny mampety anazy. Isan'ny resabe mandeha anivon'ny ity androm-panjakana ity ankehitriny ny fanoloran'ny olona amin'ny toerany filohan'ny anteny miram-pirenena. Manana tombony amin'izany ny vondrona ny toko miaraka amin'ny Andra Juillet noho izy ireo. Nahazo ny antsasamanila no mihoatra ny seza ny ampy ireo solomavim-bahoaka tsy miankina. Niditra anatin'ny vondrona parlemantera manohana ny fitondrana. Ara-matematika tokony hivoaka ao amin'ny IRD zany ny panina na ny filohan'ny anteny miram-pirenena vaovao. Satria azadino fa io majorité ny IRD io tsy mipetraka fotsiny fa misy ireo indépendant fa efa niditra koa ho anaty groupe parlementaire ny IRD. Dia tsy maintsy marahina dia mifanaraka amin'ny filoham-pirenena satria izy moa no mitandrika an'io isika miaraka amin'ny Andra Juillet dia kotra dia miarakarak'izay raha misy moa candidat hafa dia tsy maintsy mandeha amin'ny fifidianana fa tokony fifidianana daholo ny ametrahana an'ireo biramaharitra ireo. Samy naneho ny fahavonona ny atrika io fivoriana manokana io ireo solomavim-bahoaka ny Madagasikara. Efa voafaritra ny tolo-dalàna hoentina hampandroso ny distrika iandreketany. Izay andrasana izy ireo fiaraha-miasa matotra avy amin'ny fitondram-panjakana foibe raha ny fanadihadiana. Faniova ho fond routier ny fer na ny fond d'entretien routier araka izay navoakan'ny HCC. Araka izany tsy mijanona amin'ny fanavaozana ihany ny vola tantanana fa miaraka amin'ny teti-bola entina anamboarana lalana eto Madagasikara. Miantarandriana.
No ekeny teo anivon'ny HCC ny fanovana ny fetra na ny fond d'entretien routier ou FR na fond routier araky ny didy laharana fahatelo ambin'ny folo HCCT3 ny 10 volana Juillet teo. Manomboka eto tsy mijanona amin'ny fitantanana ny vola fanavaozana ny lalana ihany no iandraiketany FR fa hatramin'ny fitantanana ny vola anamboaran-dalana. Tanjona manoloana io ny hanamorana sy hanamafisana ny fanatanterana tetikasa fanamboaran-dalana samihafa. Entina ihany koa hanamafisana ny fanaraha-maso ny fandoavan'ny mpamatsy solika ireo vola voatokana amin'ny fanatsarana ny lalana na ny RER ihany koa ity fanaovana ity. Araka izany eo anivon'ny fond routier avokoa no hitantana ireo vola anamboarana ny lalana eto Madagasikara na ireo avy amin'ny mpamatsy solika na ireo avy amin'ny famatsim-bola samihafa. Raha tsy ahivina amin'izao fotoana izao efa maro ny fanamboaran-dalana atao izay tontosain'ny fitondram-panjakana na izany eto Antananarivo renivohitra na ny any amin'ny faritra. Fa nahazo famatsim-bola roa tapitrisa dolara ny tetikasa defi izay araha ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono sy ny OIT entina manangana fototra-fitrasa maharitra ho fampirobobona ny tontolo eny ambanivohitra. Mampiona Rakotoarso. Fototra-fitrasa maharitra no takiany fampivoarana ny sehatry ny fambolena sy fiompiana izay ankina ny fiveloman'ireo tantsaha any ambanivohitra. Roa tapitrisa dolara no famatsim-bola azo any 700 kilometatra izay iparitaka amin'ny faritra miisa 7 eto Madagasikara raha ny fanazavana azo. 700 kilometatra io no ny lalana ho atao dia eo amin'ny 100 kilometatra isaky ny faritra io zany no atao ireo lalana ireo mba amoahana vokatra ka lalana maharitra no ataontsika amin'izany fa tsy hoe lalana mora ho simbain'ny fiovaovan'ny toetrandro ohatra. Hitanareo fa rehefa vita tsara ny pavé dia maharitra sady mafy fa tsy pavé ihany fa arakaraky ny toetran'le tany sy arakaraky ny toetran'le lalana dia ny teknika mifanaraka amin'izay no atao mety isy zany fitondrana ireo akora manokana izay tsy mitana rano izay hoe matériau sélectionné. Misy ny fomba fanaovana compactage na ny fanotontona tany izay mila kajiana tsara ary ity teknika ity dia afaka milahatra amin'ny fampiasana milina. Izany hoe tany hotontona ny teknika ity zany dia mahasolo ireo fampiasana milina amin'ireo faritra anaovana azy. Lara-pamena sy tanjona ao anatin'ity tetikasa ity ny fampananana asa ho an'ireo vondrom-bahoaka ny fotony sy fanomezana traikefa azy ireo. Maro be ny tombony. Voalohany aloha zany dia fanomezana asa ny vahoaka. Hitanareo teo fa amin'ity taona ity hatramin'ny Desambra dia misy olona eo amin'ny 1000 eo no mahazo asa ary asa mivatana. Fa ankoatran'ireo dia misy asa ateraka io asa io ihany io zany izay asa hoentina amin'ny vahoaka ary rehefa miaraka amin'izany hoe BIT zany moa dia ataontsika amin'ilay teny frantsay emploi décent, izany hoe ny karama tokony ho azon'ireo olona ireo dia araky ny tokony izy fa tsy hoe karama varimasaka akory. Izay ny tombony voalohany. Tombony faharoa zany dia ahazo fotodrafitrasa maharitra isika izay tsy ho simba vetivety fa haritra. Ny tombony fahatelo dia hitondra fahaiza-manao ho an'ireo olona eny amin'ny faritra ity tetikasa ity. Omaly no natao ny fifanaovan'ny sy ny mpiara-miasa ho fanombohan'ny tetikasa teny anivon'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary ny Jono. Fa misedra fahasahiranana ny 20 isanjato ny mpandraraha madinika sy salatsalany ao anatin'ny 3 taona anombohana tetikasa eto Madagasikara. Ny tsy fahaiza mitantana sy ny fitadiavana famatsim-bola no lesoka raha ny fanadadiana natao. Yves Richard. Misedra olana ny 20 isanjato ny mpandraraha madinika sy salantsalany ao anatin'ny 3 taona voalohany anombohan'ny tetikasa eto Madagasikara. Ankoatra ny tsy fahaiza mitantana sy ny fitadiavana loharanom-bola hanaingana ny tetikasa, lesoka ny fironana anatin'ireo sehatra efa be mpampiasa vola toy ny varotra. 50 isanjato ny PME malagasy eo amin'ny commerce daholo. TPME manko ndraisany très petite et moyenne entreprise 5 millions d'ariary ny ilainy dia efa nahafahany nampiodina an'ilay orinasa keliny. Raha ny tena ilain'ilay resaka commerce dia resaka hoe fanodinana an'ilay stock hoe amidy dia ahafahany ihany. Olana ihany koa ambonin'izay ny fanatevenana ny fahalalana sy ny fahaiza-manao, indrindra ho an'ny tanora hiditra anatin'ny sehatra ny fandraharana
afaka mitaky fa no hoanana maro. Autour de 1% seulement. Manodidina ny iray isan-jato ny fandaniam-bolam-panjakana no atokana ho an'ny fampiofanana arakasa. 500 natokana ho an'ny fampiofanana arakasa anatin'ny teti-bolan'ny fanabeazam-pirenena. Mila tohanana araka izany ny fampiofanana arakasa mananjo anoy sy ampivelatra ny traikefa sy ny fahaiza-manao ny rehetra na dia efa miasa azy. Tsy hoe tapitra ny fianarana dia tsy hitointsony ny fikarohana mandrakizay ny fiofanana. La formation c'est en permanence. Tsy mahavelona ny volana ampiasaina amin'ny banky manoloana io ny 200 ny mpandrahara madinika sy salantsalany eto Madagasikara. Ho fanatsaran'izany indrindra no antony fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny fitoerana fanofanana arakasa sy fampindramam-bola iray tetsy Ankorondrano. Fa tokony ho tratra amin'ny taona ho avy ny fahaleovantena ara-bary eto Madagasikara hoy ny minisitra tompon'andraikitra. Efa hita ny fomba anaparianan'ny teknika ahafahana mampiakatra vokatra raha ny fanazavana azo Gaetan Andriatsilavo. Raha ny atotanisa manodidina ny 4 tapitrisa taonina isa-taona vary fotsy no ilaina ho laninina eto Madagasikara. Amin'izao fotoana manodidina ny 4 tapitrisa taonina ny vokatra eto amintsika. Izany hoe raha miakatra 5 na 9 isan-jato eo ny vokatra ho tratra ny tanjona ny fahavitantena ara-bary. Tanjona aloha zany dia amin'ny taona ho avy engany mba ho tsara ny toetrandro sy ny toetany dia tokony efa tratratsika tanteraka ilay fahavitantena ara-bary satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany mbola hivoaka moa ny atotanisa amin'ity raha ny amin'ny FAO zany dia efa mizotra makantsika efa kely dia kely angesisa tsy tratratsika fa ny hoe fahavitantena ara-bary akory tsy midika hoe tsy hanafatra varytsika. Misy antony manokana tsy maintsy hanafarana vary zany fa ny fahavitantena ara-bary dia ho tratratsika io amin'ny taona ho avy. Hitantsika eo fa tena miena be na ny vary ho afaratsika arany dia kely sisa fa ny fahavitantena ara-bary zany dia tsy miova fa tsy maintsy tratrarintsika amin'ny taona ho avy zay. Efa hita ny fomba hanaparianan'ny teknika ahafahana mampiakatra ny vokabary. Ohatra amin'izany ny tsy maintsy ampiasana masomboly voafantina sy zezika izay tsy voatery ho zezi-pahatra akory. Isy ihany koa ny paikady apetraka ho an'ny tantsaha marobe eto Madagasikara ary aparitaka eny amin'ny faritra sy ireo komuna ireo teknisianina. Tantsaha mpamokatra mahafantatra ny fomba famokarana, mahafehy ary mampiatra no ilaina. Araka izany ho afaka manondrana vary any ivelany isika. Raha ilay vokatra tiantsika tratraran'izay raha tsy hoarantsika lavitra izay tsy tsapan'ny olona tanteraka efa mahaleo tena ara-bary zany tsika dia izay ihany koa zany tanjona mba hanomboka anondrana vary any ivelany zany tsika le ambombava tanteraka eto Madagasikara dia amin'izay fotoan'izay ny lanjalanjaintsika firy moa vary afaratsika firy ny vary ahondratsika any ivelany no hitantsika sa tsapantsika hoe tena ao anatin'ny fahaleovantena ara-bary tsika. Eo ihany koa ny vidin'ny vary eny amin'ny tsena hitantsika rehefa tsy mitombo be ny vidim-bary dia mazava amintsika zany fa lalàna ny tolotra sy ny tinady betsaka zany ny vokatra afaka jifainy dia tsy afaka miakatra ambony be ny vidim-bary satria io ny lalàna ny tolotra sy ny tinady zany mametra an'izay. Androany nisy ny atrikasa fizarana ny vokatry ny tetikasa Papri 2 iarahana amin'ny gouvernemanta japonais eto Madagasikara. Tetikasa tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny vokabary. Fa ho hatsaraina ny fomba famokarana amin'ny tanan-dehibe eto Madagasikara ka Antananarivo sy ny manodidina no anombohana izany fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono sy ny FAO. Gaetan Andriatsilavo. Raha ny vinavina ny 3/4 ny mponina manerana izao tontolo izao hipetraka andrenivohitra avokoa ny taona 540. Midika izany fa eny ireo tantsaha-pamokatra any ambanivohitra mamaty sakafo ireo andrenivohitra. Tsy maintsy apetraka vokatr'izay ny paikady ahafana mamaty sakafo ireo mponina andrenivohitra ireo. Araka izany, isy ny tetikasa iarahana amin'ny FAO anatsarana ny fahafahan'ny mponina andrenivohitra sy ny manodidina mamokatra bebe kokoa. Et comme vous le savez, Madagascar étant un des pays au monde où araka ny efa fantatrareo, iray amin'ireo firenena ahitana fiantraikany fiovaovan'ny toetrandro i Madagasikara, indrindra eo amin'ny fambolena. Araka izany, tokony hijery sahady ny fipetra ho raisina ahafahana mamatsy ny sakafon'ny mponina an-tanan-dehibe. Satria raha manana ny 3/4 ny mponina aty amin'ny renivohitra isika, eritrereto no mety ho vokatra izay eo amin'ny tontolon'ny famokarana. Tokony ho jerena ihany koa ny fomba fitantanana ny tanàna sy ny famporisiana ny mponina hamokatra. des principes qui soient mis en place pour encourager l'agriculture urbaine et périurbaine. Antananarivo sy ny manodidina no anomboana ny tetikasa izay nanokanana vola hatrany amin'ny 7 hetsy sy 1 tapitrisa dolara. Tsy hijanona eto anefa, hitatra amin'ireo tanan-dehibe hafa manerana ny nosy.
comme vous le savez bien, dans le cadre de la araka ny fantatrareo isan'ny ilaharam-pamena ao anatin'ny politika akapoben'ny fanjakana ny fampivoarana ny tanàn-dehibe araka izany tokony ampidirina ao anatin'izany ny paikady ahafahana mamatsy ireo mponina ao aminy fanamby lehibe zany manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro antony anentanana ny governemanta amin'ny alalan'ny politika fitantanana ny tanàna ampiditra io lafiny io tetikasa filamatra ity tetikasa nosoniavina ity hiasa eto Antananarivo sy ny manodidina aloha avy eo hitatra amin'ny tanàn-dehibe hafa ao anatin'izany ezahana ny andraisan'ny fanjakana anjara amin'ny alalan'ny ministera sy ny komuna ampidirina ihany koa ny fiarahamonim-pirenena sy ireo setra tsy miankina satria tokony fanometanana avokoa ny rehetra amin'ity paikady ity. Parce que tous les acteurs doivent être impliqués dans le cadre de ces politiques urbaines. Ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo vokatry ny fitangoronan'ny mponina ny tanàn-dehibe no tanjona. Eo ihany koa ny fisorohana mialoha ny mety tsy ho fampina amin'ny famokarana ireo sakafo ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro. Fa isy ny tetikasa maharitra amahana ny olana tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimo manomboka izao izay arahana amin'ny mpiara-mombona antokan'ny Madagasikara. Vonona ny fanjakana koreanina anamafy ny ezaka izay ataon'ny Madagasikara raha anambarany masivoany Yonina Saina. Vaolana foezaka trano no nisy tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy hatr'izay ampianana ny tany tsy fanjarian-tsakafo. Manomboka izao isy ny tetikasa maharitra iarahan'ny fanjakana malagasy amin'ny ONN na ny Office National de Nutrition, ny PAM, Programme Alimentaire Mondial, ny COICA izay agence iray eo ambany fiahin'ny fanjakana koreanina sy ireo mpiara-mombona antoka hafa. Laharam-pamena anatin'izany ireo zaza latsaky ny 5 taona any amin'ny faritra atsimo. Nisy ny herinandro teo ny fidinany fotony nataon'ny COICA sy ny masovon'ny Kore miasa sy monina eto Madagasikara tany amin'ireo toerana ahitana izay tsy fanjarian-tsakafo lalina izay. Justement, nous venons de faire une mission dans le Grand Sud. Tany amin'ny faritra atsimo izahay nandritra ny 5 andro nijery ireo toerana tena ahitana tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara, tany Itampolo, Fotadrefo sy tao amin'ny distrika Nampany. Nandeha fiara izahay tany ary nahita mivantana ireo olana sedrain'ny mponina any. Fantatra ihany koa avy amin'ny dianay tany hoe inona no tena filany vahoaka. Niaraka taminay tany ny agencenay COICA. Anao tatitra izahay amin'ny fanjakana koreanina ahafana mamaritra hoe toy ny ahoana ny fanampiana sy ny toana ataonay momba ity olana tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimo ity. Inona no entinay anamafisana nefa ataon'ny ONN sy ny PAM. Hofitaina alohan'ny fiafaran'ny taona izay tatitra izay ahafana manomboka ny tetikasa maharitra. Ces études et démarrer un projet avant la fin de l'année. Niaina tao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo ihany koa ny koreanina ny taona 770 saingy nisy ny paikady matipaika nampiarina tany an-toerana ny atrehana izany. Izay no isan'ny antony arahan'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana koreanina momba ity olana tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ity. Vola manodidina ny $900 no entin'ny fanjakana koreanina eo ampiandohan'ny tetikasa ary toy sy ampy hatrany izany mandrapatratra ny tanjony. Ny fandritsika zany ny fiaramiasa amin'ny zareo dia ny fanamafisana mihitsy ny fametrahana ny programme-ny sécurité alimentaire sy ny sécurité nutritionnelle satria izay zany hitako hoe tsy ampy ary ny fanaovana fanaparitana izay araka amin'ny Madagasikara ny zava-misy misy ao amin'izao fotoana lasa mamonjy taitra foana tsika ohatrany hoe manao réponse foana zany dia mba iala izay mihitsy zany no ialantsika izay hoe mamonjy taitra lava fa hoe mba metraka zavatra maharitra zany mandrapipetraky ny fotodrafitrasa lehibe dia mba mametraka aloha ny sécurité alimentaire sy ny sécurité nutritionnelle. Anomboka tsy ho ela ny tetikasa raha ny fanazavana ary ho araha-maso manokana ny sakafon'ireo zaza hatramin'ny 5 taonany. Tanjona ny anafanana tanteraka ny olana tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimo ary ny tsy iverenan'izany intsony. Metoy hatrany kosa ny ezaka any amin'ireo faritra hafa. Fa tompona andraikitra ny rehetra amin'ny fanamorana ny fampandrosoana eny fotony ony avy eo anivon'ny pro ANR isan'ny komuna ambanivohitra nitsidihan'izy ireo eny Ankady Vorobe izay nanaovana dinika hitondrana fampandrosoana. Mampiona Rakotoarso. Adidin'ny malagasy tsy akanavaka ny mitondra fampandrosoana sy mizara izay traika efananany entina nomezan-tanana ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana ny vinam-pampandrosoana. Isan'izany ny fanentanana ireo mpiarabelona amin'izay mety ho anjara fampandrosoana tokony ho azony. Nosafidian'ny pro ANR manokana ny komuna Ankady Vorobe nanatanterahana n'izany dinika sy fanentanana izany noho ity komuna ity izay isan'ny mamokatra raha ny fanazavana azo.
miteny andry zareo hoe midirynareo amin'ny fierina izay programan'ny président radio apiditra andreo zany hoe ohatran'izao fanaovana fierina mba tsy ho tara amin'ny resaka masomboly resaka fitaovam-piasana indrindra ny resaka lakan-drano sy ny karazana manana tany midadasika ingeda be famboleny Solandy rehefa tonga ny fotoan'ny cyclone anisan'ny victime ny Solandy anisan'ny tena hoe potika zany ny atsasany manilan'ny tany volena tanimbary ny olona miaina ao anaty rano amin'iny fokontany tsara rinina lalavandrefana sy lavatsinanana iny tadiavana vahaolana zay Solandy koa manana kariera marobe zay tokony isy ampandroso haingana nyity community zany ny fisin'io manome asa ho an'ny mponina eto. Fanamboaran-dalana sy fanampiana tosika amin'ny fanatsarana ny vokatra araka izany no takiany ireto mponina aty amin'ny commune Ankadivory izay saika tantsapam-boly sy mpiompy avokoa ny 700 ireo. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny obésité eto Madagasikara fa eo ihany koa ny fanadadiana manokana mahakasika ny malagasy iray monina any Egypte any rehefa avy eo ary. Soyez prêts. Ils reviennent. Les lubrifiants mobiles reviennent à Madagascar, exclusivement chez Galana. Mobile Extended Performance. Pour toi, le téléphone, c'est plus d'SMS, plus d'internet ou les deux? Hello! C'est jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou jusqu'à 10 SMS pour 100 aria seulement. Hello! Et oui, pour seulement 100 aria. Yeah! Jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou 10 SMS. Et en plus, tu peux souscrire jusqu'à 10 fois par jour. Hello! Pour seulement 100 aria. Et c'est pas fini! Telma double ton bonus la nuit. Tape le dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 pour les jeunes. See, I was pissed at you. I was mad too. Now here's what I'm gonna do. I know I did till love has been paid. I paid that bill. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Rectampola, tungate asakasaka be, la sou, takape l'équipe Santo, Matupola! Matsir biega banam la lomera kam salto, il faut observer notre nom là, il faut me dire bolle. Salto, crois qu'il y a le foot à pleines dents. Booster X. Cola, le nouveau cocktail intense. Salut, je m'appelle Tessa. J'ai l'impression que ma mère a déjà planifié toute ma vie. Je t'aime fort, mon bébé. Tu vois, elle a aucune raison de s'inquiéter pour toi. T'es jamais sortie avec un autre mec que Noah. Il y a des moments dans la vie qui semblent nous définir. Action ou vérité, est-ce que t'es vierge? C'est un jeu de gamin, non? Pas quand tu joues avec nous. Je vais faire le gage. Ton gage, c'est de rouler une pelle à Ardenne.
Tu veux vraiment le faire? Des moments qu'on ressasse sans arrêt. On joue encore là? Parce que je crois que tu me dois un gage. Pourquoi t'as tous ces romans d'amour si tu crois pas en l'amour? Qu'est-ce qui te dit que je crois pas en l'amour? Mon histoire? Il va te briser le cœur. À quoi est-ce que tu rêves là? Araka ny hitantsika teo hoe after izy indray no horonan-tsara raha tsika anioalina eto amin'ny Kolo TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia ny eto Antananarivo renivohitra nahitana zaza latsaky ny 5 taona tratry ny obésité betsaka indrindra eto Madagasikara raha nitatitra farany izay navoaka ny Instat. Ny tsy fahatombanana ara-tsakafo no antony voalohany mahatonga izany raha ny fanazavana azo miantarandriana. Raha toka ny ivelany no ambony tamin'ny fahatavezana be loatra, efa maro eto amintsika ny ankizy tratran'izay. Raha isanjato ny zaza latsaky ny 5 taona manerana ny nosy no tratran'izay fahatavezana diso tafahoatra izay na ny obésité avokoa eto Madagasikara, raha nitatitra farany avy amin'ny Instat. Ankamaroan'ireo eto Antananarivo avokoa. Bien que kely les proportions les tratran'izay dia anisany hoe important ihany hoe misy 1% zany efa statistique zany raha par rapport amin'ny taloha zany eo manodididina an'izay foana ilay izy. Ity zao ohatra ny région Analamanga zao ny obésité 1.3 zany hoe ny Analamanga zany tena ambony le sévère dia ny obésité 3% ny Analamanga abesana dia ny eo koa ny problème raha hoe au niveau an'ilay azo ndray 0 à 5 mois zany tena anisany betsaka zao 0 à 5 mois tafiakatra amin'ny 7 any mihitsy ilay izy zaza 0 à 5 mois problème ana obésité. Lafiny ara-tsakafo no antony io. Obésité moa zany problème misy sakafo resaka ara-tsakafo zany déséquilibre alimentaire même nandreny hatrany am-boka dia efa misy problème zany le izy dia même au niveau an'le pratique koa zany misy problème dia zay ny anisany mahatonga 0% 0,3% ny sous forme sévère zany efa grave zany le obésité anisany déséquilibre alimentaire nutritionnel zany le obésité dia amin'izay zavatra zay ny docteur sy ny mpiasan'ny fahasalamana zany mahita ny chiffre io dia mahatsapa izy zany misy le zaza tratran'izay obésité zay resaka fahatavesana zany izy. Raha nitatitra ny taona 4.4 ankilany, 4,9 lehibe, no tratran'izay fahatavezana tafahoatra ny tokony ho izay. Miteraka olana ara-pahasalamana maro raha tsy hivina ny tsy fahatombanana eo amin'ny lanja manoloana ny halavan'ny olona iray io. Ohatra amin'izany ny resaka hypertension sy ny diabeta. Tontolon'ny fampianarana dia milamina avokoa ny fanomanana sy ny fikarakarana rehetra ahafahan'ny mpianatra miatrika ny fanadina-mpanjakana ho an'ny taom-pianarana 12 sy 2024 hoy ny minisitra tompona andraikitra ny antsipirin'izay zetiny Gaëtan Andriatsila. Nametraka ny toromarika rehetra mifandraika amin'ny fanadina-mpanjakana ny minisitra tompona andraikitra nandritra ny famaranana ny atrikasa natao tetsy Mahamasina ary nanamafy fa efa milamina avokoa ny fanomanana ny fanadina-mpanjakana rehetra amin'ity taona ity. Ny tenany izay nanome tokony ray aman-dreny sy ny mpianatra fa efa vonona ny amin'ny fiatrehana izany ny ministera tompona andraikitra. Azo lazaina hoe milamina avokoa fanomanana rehetra ka eo amin'izay ataoko hoe fahatsapana ny fanomanana mizotra ara-dalàna izay dia ny ministera zany dia manome toky sy manome antoka ny mpianatra rehetra, ny mpampianatra rehetra sy ny ray aman-dreny mba ahafahana mifantoka eo amin'ny fanomanana ny fanadinana fa mizotra asakany sy andavany ny fanomanana rehetra. Momba ny CEPE moa zany sy ny 6e efa voalaza fa amin'ny 17 aogositra izao ary ny BPC dia amin'ny 10, 10, 11, 12 ary 12
septambra taona 2020 sy 2020 ity ihany koa ny daty anatotosana izany. Ary momba ny CAE sy ny CAP dia androany ny vita ny fanomanana ny lazadiny, ka ao anatin'izay zany dia misaotra ny rehetra nanatotosa sy nandray anjara ny ministera amin'ny fafahana nametraka zany famolavolana ny CAE sy ny CAP izany. Fatatsika tsara fa ny mpampianatra no antoky ny fampianarana, ka ny fafahana mamita ny fanadinana ahafahan'ny mpampianatra miroso amin'izany fanalana ny diplôma ny CAE sy CAP zany dia zava-dehibe. Ka eto zany dia totosa ny fanomanana ny fanadinana no sisa hatao, ka arak'izany dia nametraka ny toromarika rehetra amin'ny tompona andraikitra rehetra zay isany ambaratongany manomboka atsy amin'ny ministera foibe ka hatramin'ny zay rehetra raritsa amangaiky ny ministera zay manomana ny fanadinam-panjakana rehetra, ary izany dia mipaka hatrany amin'ny mpampianatra. Ka ny mpianatra sy ny mpampianatra zany ireo dia hiomana hiatrika zany fanadinana zany ampitoniny. Mizotra saka tsy andava mitovy amin'izany koa ny fanomanana ny baccalauréat amin'ity taona 2020 sy 2020 ka dia manome toky izahay ary mirary ny rehetra ny mpianatra ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra amin'ny ho fanatotosana ny fanadinam-panjakana atsakany sy andava. Ny fiantena fanadinana amin'ity taona ity araka izany no andasana amin'ny pitoniana, lavitry ny kolikoly araka ny fepetra efa napetraka. Fanamarana ny lanonana fanomezam-pahefana ireo filohan'ny université manerana ny Madagasikara ny université any Fianaratsoa tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy ny 5 Jolay lasa teo ny filoha fidy fanondrony hitatana ny université Michela Ranartsona. Isan'ireo université sangany eto Madagasikara ny université ny Fianaratsoa amin'ny alalan'ny firaisan-kina misy eo amin'ireo mpiasa ao aminy. Paikady nentina nampandroso ny fitantanana teo anivon'ny université hatramin'izay, indrindra ao anatin'ny fampiarana ny rafitra LMD, ny fanatsanana ny kalitao ny fiofanana, fikarohana, ny fampianarana ara-nomerika, ny fampananana sy ireo mpianatra, ny fitondrana tsara tantana, ny fametrahana ny antson'izy ireo hoe paix sociale raha ny fanazava. Azo lazaina hoe mety tsara ny fifandraisana araka likabarlera ataoko regny dia tena hoe mifandray sahala amin'ny ray aman-dreny ary tsy misy elanelana mihitsy. Tsy tonga ho azy zay fa nisy ezaka natao na avy any amin'ny mpianatra zay na avy aty aminay na amin'ny fomba fiasa ny fandraisana ny zareo dia ny fanotronana ny zavatra ataony zareo, ny fanotronana ihany koa ny zavatra ataony université. Misikafana tamin'ny alalan'ny karnavala nataon'ireo solotenan'ny mpianatra ny lanonana. Tonga nanatrika ity lanonana ity ireo délégation avy eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa notarihan'ny professeur Rezo Fianena Félicité, ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Nanatrika izany ihany koa ireo filohan'ny université rehetra manerana ny Madagasikara sy ireo olo-manan-kaja maro. Tapetraka tamin'ny fomba ofisialy ny 5 Jolay teo arak'izany ny profesora Rafamantanatsoa Fontaine, filoha voafidy fandroany hitantana ny université any Fianaratsoa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia entana aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity ny momba ny malagasy iray izay monina any Egypte. Isan'ireo toerana ahitana gasy betsaka indrindra Egypte raha ny fanadadiana natao Michela Ranartsona. 720 taona nipetrahana tany Egypte Hamad, malagasy ray sy reny. Taorian'ny fianarana izy no nanainga tany tamin'ny alalan'ny fifaninanana amin'ny fianarana ambaratonga lehibe tany an-toerana. Tahaka ireo firenena rehetra isan'ny olany mponina ao aminy ny fisondrotan'ny vidim-piainana, olana izay sedrain'ny Hamad amin'izao fotoana izao. Anatra zany izay ny tonga teto. Dia rehefa vita moa zany ny fianarana dia mody any amintsika moa zany hoe mbola eritreretina hoe inona indray ny asa dia efa eto zany mitady apporta kely asa zany izay ny tena marina. Fa ohatra ny asako moa zany za miasa za chauffeur, ohatra ny sahalamiko manokana aloha zany raha nijerena hoe ny falim-piainan'ny Egypte zany teo aloha izy nahafinaritra be fa ankehitriny zany ny fiainan'ny Egypte somary misy kasarotana zany. Olana zany le fisondrotan'ny vidim-piainana eto zany lasa tena nisonitra be izy tao anatin'ny 2 ans zany nisonitra tena 100% mihitsy ny fiainana eto.
Na izany aza raha ny fanazavana isan'ny mahatamana ny malagasy sy monina ny Egipta any ny fisian'ny firaisan-kiny eo amin'ny samy malagasy. Ny fiainana malagasy aty zany dia gasy aty zany mirahina zany surtout rehefa misy zavatra atao ohatran'izao zany dia tena mbola hita mihitsy le tena hoe mahagasy ny gasy eto Egypte. Ary ny gasy eto Egypte zany dia tena mariako angambany fa tsy mitovy amin'ny gasy any ivelany sasa fa tena mahay mandray ny olona tanteraka zany le gasy ny Egypte. Araka ny petrarako teto nandritry ny 24 ans zay zany dia tena nandray olona hatrany zay ary zay tsy mbola hoe nisy hoe gasy anankiray nanana olana ka nitanay zay tsy nanampy anazy tamin'izay olana nisy anazy zany raha mbola hoe nahita ny fanena taminay gasy izy dia nanampy an'izao olana zany zay. Raha ny fanadihadiana dia mahery ny 500 amin'izao ireo malagasy monina sy miasa any Egipta. Rehefa miresaka Egypte tsika amin'izao fotoana izao dia miresaka ny hoe barian'i Madagasikara dia ankoatrin'ny maillot maro isan-karazany kojakojany barian'i Madagasikara eto amintsika amin'izao. Tsy araka ireo mpivarotra intsony ankehitriny ny filan'ny mpanjifa fanadihadiana. Mandeha ny tsena ho an'ireto mpivarotra kojakoja baria ireto ary efa nanomboka tamin'ny herinandro izy ireo no nivarotra izany raha ny fanazavana. Mahasarika ny mpanjifa ary efa manjato no lafin'ireto mpivarotra ireto nandritra izay fotoana nivarotany izay. Manomboka amin'ny 700 sy 3,000 ariary hatramin'ny 5,400 ariary ny anjifana ireto kojakoja ireto. Araka ny fanazavan'ireto mpivarotra tsy maharaka izy ireo. Ny artikla rehetrarehetra aloha hatreto dia mandeha be daholo mihitsy fa ny tena mandeha aloha t-shirt zao ny tena mandeha satria tsy maharaka mihitsy ny production anay amin'ilay t-shirt dia le mozika ihany koa na le bapampa kely io na le vuvuzela tena mandeha be mihitsy dia satroka koa mandeha be ohatr'izay ihany koa ny photobooth zany hoe ny artikla baria rehetrarehetra zany mandeha be daholo. Ny accessoire misy ato aminay zao misy ny t-shirt dia misy ny satroka dia misy photobooth angalangalana sary zany anaovana selfie dia misy ny bapampa na vuvuzela aussi. Misy ihany koa sifflet miaraka amin'ny porte-clés izay ihany no micréé an'ilay izy mamorona an'ilay izy personnalisé an'ilay izy manisy soratra mba hiavaka amin'ny rehetrarehetra. Ho fanohanina ekipa-pirenena no antony anjifan'ny rehetra ireto kojakoja ireto. Ny masarika ana amin'ilay jerale accessoire makasika ny baria zany dia hitako hoe mahafinaritra aloha amin'ny mamalagasy aloha zany dia manjifa ny vita gasy faharoa koa moa zany ny performance ny zala ekipa-pirenena baria izay hita hoe tena misongadina be mihitsy amin'izao ary atahorana izao tontolo izao mihitsy zany raha ho an'ny baolina kitra dia izay indrindra ny tena jifako an'izy le momba ny baria zany tena mila ahindrahindra mihitsy. Maro amin'ny malagasy no manohana ny ekipa-pirenena na eto an-toerana izany na any ivelany. Fiatsika maro no ahafahan'izy ireo manao izany ary hita fa mifanampy ireo zava-maneno sy ny kojakoja tahaka izao. Ankoatra ireo mividy amin'ny toerana tahaka itony, ao ireo manokana fotoana namboarana zavatra miavaka ho fanehoana ny fanohanana ny barian'i Madagasikara. Ohatra amin'izany ny fametrahana satroka amin'ny fiara, ny fandokoana ny tarehy, naverina navoaka ny sainam-pirenena ampiasaina tamin'ny fiverenana ny fahaleovantena sy ny maro hafa. Araka izany dia Tunisie no ifanandrina ny barian'i Madagasikara ny alakamisy ho avy izao midinga ny ampahefadalana amin'ny kanina 2024. Mafy ny mpifanandrana saingy azo resena tsara raha ny fahitan'ireo teknisiana. Iona saina. Fantatra alina ny ekipa ifanandrana amin'ny barian'i Madagasikara eo amin'ny dinga ny ampahefadalana amin'ny kanina 2024 tanterahana any Egypta ity. Ny Aigle de Carthage ny Tunisie no ifandona amin'ny Madagasikara ny alakamisy izao amin'ny 10 alina ora eto an-toerana. Zaka ny baria tsara ny Aigle de Carthage raha ny fomba fijery ny teknisiana ny baolina kitra nanontaniana tamin'ity androany ity. Ho anahy manokana efa nieritreretiko satria performant kokoa le Tunisie hoe raha samy par rapport maghrébienne fa nefa azo zakatsika ihany izy raha techniquement satria Tunisie zao ny abordable indrindra raha samy hoe arabe zany dia Tunisie zakatsika izy satria raha ny performance atsika tamin'ny RDC ireny tsy hanano sarotra atsika ihany izy fa mitovy amin'iny ihany io tsy mora le lalao fa voatanantsika izy dia mivoaka ihany mpandresy antsika après le lalao zany raha tactiquement jerena plus efa miverina koa atsika ny titulaire rehetra satria efa miveriny Marco satria matcha tamin'ny RDC teo hita ihany fa hampangan'ny Marco izay tena tompo-toerana atao ampovoan'ny kianja dia ho tsaratsara koa zany perny prestation an'ny Barea amin'ny match miona amin'ny Tunisie io. Amin'ny madingana ambony ny lalao ampahefadalana samy manomana ny ekipa rotota.
ny fahamailona ny tokony ampitomboana raha ny fanazavana. Tena hitandremana amin'ny Tunisie ny sisiny attaquant atanjatanjaka izany hoe plus rapide kokoa zany azy eo fotsiny défense atsika no mila mitandrina zany dia eo amin'ny milieu kokoa stopper atsika mila mailo ary tena hiasa tokoa ny ampovoan'ny kianja atsika io satria vao amin'ny ampovoan'ny kianja raha vao tsy misy lesoka dia milama ho azy ny défense fa eo zany mila tandremana koa ny attaquant zany ny offensif ny azy no matanjaka koa fa ny défense ny azy azo hidirana ihany azy tsy dia mila fihetsehana kely fotsiny eo hoe averiko ihany hoe mila mitandrina zany satria quart de finale io samy hanomana be ny équipe anankiray manao tandrevaka eo zany no very amin'io lalao io. Hatreto nampiaiky ny maro ny barian'i Madagasikara tamin'ireo lalao vitany nanolazaina aza fa petit poussé tonga amin'izao dingany ampahifadarana izao ary ho lasa lavitra kokoa raha ny fijerin'ireo mpanazatra sy teknisianina izay nanaraka akaiky ny lalao amin'ny dikana 7-2 tanterahana any Egypta ity. Maresaka iraisam-pirenena dia nanambara ny lehiben'ny gouvernementa ao Hong Kong androany fa foana ny volavolan-dalàna manamora ny fandefasana olona makany amin'ny Chine continentale miantso ny verenana anaovana fetsiketsehana nefa ireo mpitarotolona fanadinena. Maty na foana ilay volavolan-dalàna na hato momba ny fanamorana ny fandefasana olona meloka makany Chine continentale araky ny fanambarana nataon'ny lehiben'ny gouvernementa Hong Kong Carrie Lam androany 7 Jolay. Volavolan-dalàna izay isany nahatonga savorivory tao an-toerana. Mbola miantso hatrany ny fiverenana hidina an-dalambe nefa manoloana izany ireo mpanao fihetsiketsehana. Raha mbola tsy henoy ny Carrie Lam sy ny gouvernementa ny fangatahana miisa 5 dia mbola hitohy hatrany ny fihetsiketsehana izay efa nataonay. Hoy ny fanambarana nivoaka tamin'ny haino manjery. Nahatsapa ity lehibe ny gouvernementa fa tsy naomby ny fikasan'izy ireo hampiatra ny ilay lalàna nofoanana ankehitriny iny. Nanaiky ny siany fionana tsy misy fepetra eo amin'ireo solotenan'ny mpianatra mpanao fihetsiketsehana ity farany ary miaiky ihany koa fa miatrika olana ny firenena. Tsapako ankehitriny fa misedra olana lalina ny fiarahamonina Hong Kongais hoy ny fanambarany. Mety ho olana ara-toekarena, fahafana mivelona, fizarazarana ara-politika eny anivon'ny fiarahamonina. Ny zavatra tsy maintsy arahantsika manao dia ny mahafantatra ny olana io mba hahafana mijery vahaolana hoenty mandroso. Mbola tsy nanambara ny heviny mazava nefa ity lehibe ny gouvernementa ny amin'ny famahana ireo fangatahany mpanao fihetsiketsehana. Alohan'ny sarana daverina aminao vaovao songadana tamin'ity alina ity. Iopana amin'ny fandrafetana ny fitsipika anatin'ny andro voalohany amin'ny fivoriana manokana eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny talata ho avy izao. I Tunisie ny fanandrina ny barian'i Madagasikara ny alakamisy ho avy izao amin'ny dingan'ny ampahifadalana mikanina 8.2 mafy ny mpifanandrana saingy azo resena tsara raha ny fahitan'ireo teknisianina. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandrivon'ny vato. La 4G by Telma vous a présenté Ny Vaovao.